Efa fantatsika fa ny volana jona dia natokana eglizy hanajana manokana ny fomasin'i Jesosy, hiezahana ahalalan'i Jesosy bebe kokoa sy ny fony be fahangorana antsika olombelona ary hakana tahaka azy. Ao amin'ny fomasin'i Jesosy no ahitantsika ny fitiavan'Andriamanitra iray mangoraka ny olombelona, ary ao amintsika kosa indray no tokony ahitany olona ny fitiavan'Andriamanitra iray ao am-pony Jesosy zanany. Ny fanahy masina no fitiavana mampifankatia ny ray sy ny zanaka, mampifankatia antsika amin'Andriamanitra ary mampifankatia antsika. Naneho mandrakariva ny fanajana ny fony Jesosy ny aim-panahy kristianina hatrany am-piandohana, fa niavaka kosa izany hatramin'ny taonjato fa 17 noho ny nisehoany fomasin'i Jesosy tamin'ny masimbavy Marguerite Marie Alacoque sy ny fampitahany Mastai Claude la Colombière izany. Tamin'ny taona 1950 sy 1970 ny Papa Pie Fasivy no nanentana ny Eglizy maneran-tany hankalaza ny fetin'ny fomasin'i Jesosy, ary ny Papa Léon XIII kosa no nanao izany ho fankalazana manetriketrika tamin'ny taona 1970 sy 1970. Taratasy ensiklika 4 momba ny fomasin'i Jesosy no nosoratan'ireo Papa nitondra ny Eglizy. Ny Papa Léon XIII dia nanoratra ny Annum Sacrum na ny taona masina tamin'ny 1770 sy 1900 izay nanankinany ny olombelona rehetra amin'ny fomasin'i Jesosy. Tamin'ny taona 1920 sy 1900 indray ny Papa Pie XI no namoaka ny Miserentissimus Redemptor, na hoe ilay mpanavitra be famindrapo, izay nanaovany antso avo ho fanonerana ny ratra ny fony Jesosy no ny fahotantsika amin'ny alalan'ireo fihetsika maneho fitiavanamana. Tamin'ny 1920 sy 1900 kosa ny Papa Pie XII no nandalina ny fototra ara-teolojika ny fitiavana sy ny fanajana ny fomasin'i Jesosy tao amin'ny ensiklikany Aurietis Aquas, na hoe anovy rano ianao. Ary tamin'ny taona 420 iny ny Papa François dia namoaka ny ensiklika Dilexitos, na hoe ny tiantsika izy, izay manentana antsika ity sy anaza ny fony Jesosy ho valitentsika ankehitriny manoloana ny kolotsaina tsy miraharaha sy manilika ny hafa toy ny hoe tsy misy ilana azy. Amin'ity volana jona ity ny Papa Léon XIV dia mangataka antsika hivavaka mba ahita hafaliam-panahy amin'ny fifandraisana manokana amin'i Jesosy anie isika tsirairay, ary mba hakatahaka ny fony mangoraka izao tontolo izao. Manasa antsika izy arak'izany hanamafy ny fifandraisantsika amin'i Jesosy, azoto miaona aminy sy fampizara ny hafaliana ao am-pontsika vokatry ny fiaonana aminy. Ny faharesena sy ny fahasompanantenana no nameno ny resaka nataon'ireo mpianatra rolanaka any Emaosy, fa taorian'ny niaonany tamin'i Jesosy kosa dia feno hafaliana ny fon'izy ireo satria nahita n'ilay tafatsangako velona. Ao ireo toe-panahy tokony ananantsika mba hanatrarana izany tanjona izany. Ny voalohany dia ny fahazarana mivavaka amin'ny alalan'ny Evanjely. Ao amin'ny Evanjely no iaonantsika amin'i Jesosy sy halalantsika azy, mifanerasera amin'ny olombelona sy mangoraka azy ireo. Ny fandiniana masina sy ny fibanjinana masina no manampy antsika amin'izany. Faharoa, rehefa miaona amin'i Jesosy isika sy antsoina hoe sakaizany, dia tokony hanokatra ny fontsika aminy sy ho maimay hamaly ny antsony. Fahatelo, rehefa mitoetra ao anatintsika Jesosy sy mameno ny fontsika dia toetra ao amin'i Jesosy koa isika, ary rehefa zatra miara-mitoetra aminy isika dia hakatahaka ny fony ny fontsika. Amin'izay isika dia hiombona tanteraka aminy. Ary farany, rehefa makatahaka ny fony Jesosy ny fontsika dia hiara-mitepo aminy, hitombo fitiavana sy fangorana ka tsy afaka ny tsy angoraka ny hafa, ary izany fangorana izany no tokony ho kolokoloantsika isan'andro.
ireo toe-po amampanahy ireo no mampiombona antsika ao amin'ny tambazora-pivavahana sy ny asa fanompoana mihay ny filany zanak'olombelona sy ny asa fanirana tanterahany eklezy. Iraina isika anamaivana ny fijaliana amampahoriany olona sy hampanjaka ny asana mahaolona amin'ny alalan'ireo asa fanompoana azo tsapahitanana izay mamongotra hatramin'ny fakany ny fahantrana sy ny tsy fitovian-jo ary ny fanilihana mba afatsika manorina tontolo anjakany rariny sy ny firaisan-kina. Tena sekolon'ny fo tokoa ary ny evanjely mamolavolany fotsika sy manofana antsika hanana fo mangoraka sy mitia ny olona rehetra. Mamintana ny evanjely manontolo ny fo masin'i Jesoa. Miaradia amintsika izy sy mampianatra antsika ireo dingana rehetra hakana tahaka azy sy hiarana aminy manolotra ny fiainantsika ho asa-pamonjena. Raha tanteraka izany dia ho mpivahin'ny fanantenana tokoa isika hamaly fity ny fon'i Jesoa, hiazakazaka tsy halala sasatra, handeha fa tsy hahatsaro vizana araka ny voalazany izay mpaminany.